Faenina fankalazana ny herinandro ny fanahy masina iarahana amin'ny SAMPANA TANORA KRISTIANA. Ny lohahevitra izay ho banjintsika anio ny fanahy masina dia mampianatra ny zavatra rehetra. Ampitomboina ao aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Iterasan-kalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra isika, ho vakiantsika ny salamo fiderana, salamo 7:1, ny andinin'ny rehetra. Salamo 7:1 izay ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aleloia! Mideray ianareo mpanompon'i Jehovah. Mideray ny anaran'i Jehovah, isaorana anie ny anaran'i Jehovah, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany, no hiderahina anie ny anaran'i Jehovah. Avy ambony jetilisy Jehovah, ambony lanitra ny voninainy. Iza no tahaka an'i Jehovah Andriamantsika, izay mipetraka any amin'ny avo, nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny etsy an-tany. Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy, ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika, mba hametraka azy ho namany mpanapaka ny olona, mampitoetra tsara ny momba izy, fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Aleloia, amen. Ataontsika ny hira fa 170 ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Any an-danitra, mbola tsy mitsahatra midera sy mankalaza ny anaranao izahay noho ny soa rehetra vitanao taminay. Mankalaza ny herinandro ny fanahy masina izahay amin'ity herinandro ity, koa mangataka ny fanahinao masina feno toetra atao anatinay, hitaridalana anay, hampianatra anay, mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Io ihany koa izao fotoana izao, hifantoka izahay ary tsy hibanjina fa tsy hanao irery ihany. Ary tsy feno izay vavaka izay raha tsy hatambatra amin'ilay vavaka efa nampianarinao anay manao hoe
Rainay izany an-danitra, famasinana ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izy antampaka ny an-danitra. Manafana amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Petraka amin'ny fiangonana. Ataontsika ny rafa 500 andininy voalohany sy ny faharoa mialohan'ny famakiana ny teny soratra masina. Sy haino ny teny soratra masina tsika, sokafa ny baibolinareo ao amin'ny Isaia 2:1 atomboka ny 10 ka hatsahatra ny 10. Isaia 2:1 atomboka ny 10 ka hatsahatra ny 10. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Izany dia milaza ny famonjena ataon'ny ilay solofony Davida sy ny hira fiderana atao amin'izany. Ary solofo mitsimboka eo amin'ny fototry Jesy, ary isy mitrebina avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jehovah. Ary ho anitra kasitrana aminy ny fatahorana an'i Jehovah, ary tsy hitsara araky ny tamin'ny masony izy, na hapiaiky araky ny reniny sofiny. Fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny ny rariny ny mpandevitra amin'ny tany. Hamelo ny tany amin'ny tsoran-kazony vavany izy, ary fofinain'ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana ny fisikinany, ary fanahy mahatoky no fehikibony. Ary ny ambodi hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifahy iray toerana, ary ny zazakely no hiraoka azy, ary ny omby-vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hinana mololo tahaka ny omby, ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono haninjotra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana, ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitry masina izy, fa ny tany hoeniky ny fahalalana an'i Jehovah, tahaka ny anarona ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jesy, izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, dia izy no tadiavin'ny jetilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Amen. Mbola hitovy vaky tena. Nehemia 7:20, ny 20 sy ny 120, tohizanao amin'ny Jona 4:12, ny 15 sy 19. Nehemia 7:20, ny 20 sy ny 120, ary tohizana ao amin'ny Jona 4:12, ny 15 sy 19. Efa hitantsika izany dia izao aza mamaky anazy amin'ny anaran'ny Tompo.
ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy koa hampianatra azy, ary tsy niarony namanao tamin'ny vavany ianao sady nananao rano azy raha nangetaheta izy. Eny, 70 taona no namelomanao azy tany anefitra ka tsy nanan-java-mahory akory izy, tsy rovotra amin'ny fitafiny ary tsy mivoto ny tongony. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola nitoetra eto aminareo aho. Mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Mbola itoy ny vaky teny. Ho faranantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina. Koritianina voalohany toko 2 andininy 12 ka hatramin'ny 19. Koritianina voalohany toko 2 andininy 12 ka hatramin'ny 19. Rehefa hitantsika izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainy, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, ka milaza zava-panahy amin'izay olona araky ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araky ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araky ny fanahy no hamantarana izany. Fa ny olona araky ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'ny olona. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo ka hampianatra azy, fa izay manana sain'i Kristy. Ray masina ô, fahamarinana teninao. Iaraka itsangana antsika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay, mbola misaotra anao indray izay efa mitahinao ka navita mamaky ny soratra masina. Ankehitriny kosa raha tonga amin'ny fotoana fanazavana izany izahay, dia mety anena Tompo fa voninnkena anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Petraka fiangonana. Mialoha ny akaran'ny mpanompo Andriamanitra no hoe fampianarana dia ataontsika ny hira 700 ny andininy voalohany ihany. Amen. Ny fanahy masina mampianatra ny zavatra rehetra. Izany indray ny lohahevitra izay banjintsika ny amin'izao takariva izao. Ary andraisantsika ny fampianarana sy ny hafatra avy amin'ny soratra masina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary miainga ato amin'ny Isaia isika toko 112 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Ny fanahy masina tokoa no mampianatra ny zavatra rehetra ho an'izay omeny Tompo izany fanahy masina izany. Ary rehefa mijery an'ity Isaia ity isika dia mahita ny amin'ny faminaniana ny amin'ny asan'ny fanahy masina izay ao amin'i Jesosy Kristy. Andeha raha antsika mamaky ny andininy 2 amin'ny Isaia toko 112 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana,
ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana ny Jehova. Izany afatra ao anatin'ity Isaia 112:2 ity zany dia maneho ilay asan'ny fanahy masina ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, satria faminaniana ny momba ny Jesosy Kristy Tompo io. Ary izany ten'Andriamanitra izany dia nohamarininy toetran'i Jesosy Kristy, nohamarininy fiainan'i Jesosy Kristy, ary tantaratra tamin'ny andro izay nahaveloman'i Jesosy Kristy hoe tao anatiny tokoa ilay fanahin'i Jehova izay nomeny Jehova ho azy mba hitarika azy amin'ny zavatra rehetra. Ka izany asan'ny fanahy masina izany tao amin'ny Jesosy Kristy dia nahatonga azy nanam-pahendrena. Hitantsika ihany eo amin'ny 2 eo hoe ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahy ny fahendrena. Ary hitantsika taratra teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy fa raha mbola teto ambonin'ny tany dia tsy nisy olona nanam-pahendrena tahaka an'i Jesosy Kristy. Ary dia tena niariary zany, fa tena izany no nampiavaka an'i Jesosy Kristy, izany no nahatonga ny mpiarabelona rehetra ny tolagaga tamin'ny fiainan'i Jesosy Kristy hoe tena manam-pahendrena ity lehilahy ity. No ninona? No ilay fanahin'i Jehova izay nataony tao anatiny nitarika azy, no ilay fanahin'i Jehova izay tao anatiny nanome azy izany fahendrena izany. Ary ny fahendrena izay tao amin'i Jesosy Kristy dia tsy vokatra izay zavatra nianarany akory, tsy vokatra izay fahalalana mety nananany, tsy vokatra ny zavatra noratoviny na nianarany, fa tena fahendrena avy any ambony, fahendrena avy amin'Andriamanitra, vokatra ilay fanahy masina, ilay fanahin'Andriamanitra, fanahy ny fahendrena izay efa nataony tao anatiny tao. Ary dia marina ny tenin'Andriamanitra, marina ny amin'ny faminaniana natao taminy hoe ny fanahin'Andriamanitra, ilay fanahy ny fahendrena no ao aminy. Fa tsy izany ihany, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy dia nahatonga azy nana-tsaina. Satria araka ilay voasoratra eto amin'ny 2 eto ihany, ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy, fanahin'ny fahendrena sy fanahin'ny fahazavan-tsaina. Ary hitantsika ry havana ny fiainan'i Jesosy Kristy fa tena naran-tsaina Jesosy Kristy, tena nana-tsaina indrindra. Ary araka ny tenentsika teo ihany, raha teto ambonin'ny tany dia tsy nisy olona nana-tsaina indrindra teto amin'izao tontolo izao mihoatra an'i Jesosy Kristy. Ary hitantsika taratra tsara ny fiainan'i Jesosy Kristy fa impiripiry moa ireo jiosy ireo no tsaika hamandrika azy amin'ny alalan'ny zavatra marobe, fa hainy mandrakariva, hitany mandrakariva no nialana ireny, no ilay fanahin'Andriamanitra izay tao anatiny nanome faranita-tsaina ho azy. Ary dia kinga saina Jesosy Kristy afaka namany olana rehetra izay nisy teo, nandalo teo aminy firifiry amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy, ny olana izay nandalo teo amin'i Jesosy Kristy, fa tsy nisy na dia iray akory aza mbola tsy voavahan'i Jesosy Kristy. Ary izany no ilazana fa tena kinga saina Jesosy Kristy, tena naran-tsaina Jesosy Kristy no ilay fanahin'Andriamanitra izay tao anatiny tao. Ary fahatelo dia izao, nahatonga an'i Jesosy Kristy natahotra an'Andriamanitra ihany koa ilay fanahin'Andriamanitra izay tao anatiny tao. Satria voalaza ilay 2 eto ihany hoe ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova. Dia hitantsika taratra ry havana ny fiainan'i Jesosy Kristy, fa Jesosy Kristy dia tena natahotra an'Andriamanitra, natahotra n'io Jehova Andriamanitra io izy, ary tena tsapa sy niariary teo amin'ny fiainany izany. Ary izany indrindra no nahatonga azy na efa amin'ny atsakany sy andavany hatramin'ny farany ny asa fanirahana izay nomeny Jesosy Kristy, nomen'Andriamanitra ho azy, ny fanompona izay nomen'Andriamanitra ho azy, efany totosany hatramin'ny farany, satria matahotra ny Andriamanitra io izy. No ilay fanahin'i Jehova izay efa nataony tao anatiny tao. Ka amin'izao ankehitriny izao ry havana dia mbola io fanahin'i Jehova izay nomeny an'i Jesosy Kristy io, ilay nitarika an'i Jesosy Kristy, nahatonga Jesosy Kristy nanana fahendrena, naran-tsaina, nana-tsaina, natahotra an'Andriamanitra, io no mbola fanahy masina omen'Andriamanitra ho antsika ankehitriny.
fa ao anatin'izany rehetra izany manaiky ho tariny fanahy masina io ve isika mba hahatonga antsika hahay ny zavatra rehetra mba hahatonga antsika hahafantatra ny zavatra rehetra dia izany no hafatra ho antsika ao anatin'iny Isaia iny fa ndeha ho jerentsika indray Nehemia 7 ny 9 sy ny 120 ny tantara izay miseho eto dia izao rehefa avy nifona tamin'Andriamanitra ireto Israely ireto avy nibebaka tamin'Andriamanitra no ny faharatsiny dia nomen'Andriamanitra ny fanahiny izy ireo ary rehefa mandinika io 20 sy 120 isika dia ny fanahin'Andriamanitra nomeny ho an'izay nibebaka marina taminy nomeny ny fanahy tsara ho izy inona no asan'ilay fanahy tsara izay nomen'Andriamanitra raha miainga amin'io 20 sy 120 isika ilay fanahin'i Jehovah dia nampianatra azy ireo mba halala izay miditra ao amin'ny vavany raha izay no azo amintinana azy mba hafantatra mba halala izay tokony hiditra ao amin'ny vavany mba tsy hahatonga azy ireo hihinan-kinam-poana ka honona eo foana honona mandrakariva eo fa tsy izany ihany fa rehefa mijery ny 120 isika dia ilay fanahy tsara an'Andriamanitra io dia nomeny ny mpanompony izay nibebaka taminy mba hampianatra azy ireo ny rano izay tokony hosotrony mba hahatonga azy ireo tsy angetaeta intsony hitantsika taratra ao anatin'izany ry havana fa ny fanahin'Andriamanitra dia mampianatra ny zavatra rehetra hatramin'izay hohanina hatramin'izay hosotroina hatramin'izay heverintsika ho kely indrindra dia mampianatra izany io fanahy masina io mampianatra antsika n'izany io fa isika no tsy manaiky ho ampianarina isika no mieritreritra fa hoe izany ve dia hidiran'ny fanahy masina fa ny fanahy masina dia mampianatra ny zavatra rehetra hatramin'ny bitika indrindra eo amin'ny fiainantsika dia miasa ny fanahy masina mampianatra antsika ny fanahy masina ko aoka isika hanaiky izany fampianarany fanahy masina izany mba hahatonga antsika ahay ny zavatra rehetra amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra ny Jona 4:10 ka hatramin'ny 4:20 indray no handraisantsika afatra eto amin'ity Jona 4:20 ity indray dia maneho ny asarobidin'ilay fanahy masina maneho ny asarobidin'ilay fanahy masina no hitantsika eto amin'ity Jona 4:20 ity mampianatra antsika ny zavatra rehetra izy hoy ny loha-hevitra izay banjintsika eto amin'ity ilay hoe mahasarobidin'ny fanahy masina dia voalohany indrindra dia izy mananatra izy hitantsika eo amin'ny 1:20 izany ny hoe mananatra fantatsika tsara fa hoe manitsy amin'izay mety lalan-diso manome toro lalana ao anatin'ny mananatra avokoa izany rehetra izany ary mitaiza sy manabe hitantsika ao anatin'izany ry havana fa tena asan'ny fanahy masina ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika tena afaka miasa afaka mampianatra antsika ny zavatra rehetra ny fanahy masina afaka mitarika antsika amin'ny zavatra rehetra ny fanahy masina satria izy no mananatra antsika manoro izay tsara tokony ho ataontsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy araka ny hitantsika eto ary hitantsika ihany koa fa mampianatra izy mampianatra mba hahatonga antsika hatakatra ny famonjehan'i Jesosy Kristy mampianatra mba hahatonga antsika hatakatra ny soratra masina hahafantatra ny tenin'Andriamanitra asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika avokoa izany rehetra izany mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra izy mampianatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra izy mba hazontsika miaina izany sitrapon'Andriamanitra izany mba hazontsika mandeha amin'ny fahamarinana hazontsika ny fiainana mandrakizay asan'ny fanahy masina eo amintsika avokoa izany rehetra izany ary mandresy lahatra antsika izy mpampianatra mandresy lahatra izy mba handihana antsika amin'ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy izany ihany fa mampahatsiaro ihany koa ny fanahy masina ary eo amin'ny fiainantsika amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra amin'ny maha-kristianina antsika dia zavatra roa no tena ampatsiahivin'ny fanahy masina antsika dia ny voalohany dia izao ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika ny fanahy masina no mampatsiahy antsika fa raha tsy teo ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainantsika dia maty isika tsy voavonjy isika tsy halala akory isika ny asan'i Jesosy Kristy raha tsy ny fanahy masina
no mampianatra atsika izany. Fa faharoa dia izao ihany koa no ampatsiahivy ny fanahy masina ho antsika, ny fampianaran' Jesosy Kristy. Ny tenin' Jesosy Kristy, ny fampianarana izay nomeny Jesosy Kristy, ampatsiahivy ny fanahy masina ho antsika izany. Ary hitantsika ao anatin'izany fa ilay fanahy masina izay efa niasa tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra, nanoratra izao tenin'Andriamanitra, nanoratra izao soratra masina izao, dia iny fanahy masina iny no mbola mampatsiahy atsika hoe izao ilay fampianaran'i Jesosy Kristy, izao ilay sitrapon'Andriamanitra, izao ilay afatry Jesosy Kristy izay tiany ho tanterahintsika. Ka ao anatin'izany dia tsy voafetra ny fampianaran'ny fanahy masina, fa mampianatra atsika ny zavatra rehetra ny fanahy masina, na ny fiainantsika andavanandro, na izay heverintsika ho fiainantsika isanandro isanandro, hatramin'ny fiainantsika ara-panahy, mba azontsika ny fiainana mandrakizay, ampianarany fanahy masina ho antsika avokoa ireny rehetra ireny. Amaranantsika azy ry havana ny Korintianina 1:2, andininy 2:12 ka hatramin'ny 9:12. Eto amin'ity ten'Andriamanitra ity dia asehon'ny Paoly ny amin'ny olona izay manana ny sain'i Kristy. Asehon'ny Paoly miharihary eto ny amin'izany olona izay manana ny sain'i Kristy izany. Ambarany eto fa ny hoe olona izay manana ny sain'i Kristy dia olona izay hitoerany fanahy masina, ny olona izay nandray ny fanahy masina, ary ny olona izay manaiky hiasany fanahy masina. Izany no ataony hoe olona manana ny sain'i Kristy, olona baikoa ny fanahy masina, ary mahafantatra ny zavatra rehetra. Mahafantatra ny zavatra rehetra ny olona manana ny sain'i Kristy, satria ny fanahy masina no ao anatiny ao, mitarika azy, mampianatra azy ny zavatra rehetra, ka mahay ny zavatra rehetra izy. Manana fahalalana ny amin'Andriamanitra, mahafantatra ny sain'ny tompo, izay no anambarany azy eto. Izany hoe tsy miafina amin'ny olona izay manana ny sain'i Kristy ny fikasan'Andriamanitra rehetra tiany ho tanterahina eo amin'ny fiainany. Ny olona izay manana ny sain'i Kristy zany dia mahafantatra ny sain'ny tompo, tsy miafina aminy ny fikasan'Andriamanitra. Izany ilay hoe manana ny mahalala ny sain'ny tompo, satria ny fanahy masina no mpitarika azy, ny fanahy masina no mampianatra azy, ary izany fanahy masina izay mitarika azy izany no mampafantatra azy ny sain'Andriamanitra, mba hatonga azy hahafantatra izany fihevitr'Andriamanitra izany, mba hatonga azy hahalala ny fisainan'Andriamanitra. Ary ny olona ao amin'i Kristy, ilay manana ny fanahy masina, ilay manaiky ho tarian'ny fanahy masina, no manana izany sain'i Kristy izany. Satria raha ny fahalalany olombelona, raha ny fiheverany, raha ny tanjany, na izay mety ho fahalalany, dia tsy ampina oviana ahatakarana ny fisainan'Andriamanitra, ahatakarana ny maizy azy an'Andriamanitra, ahatakarana ny zavatra momba an'Andriamanitra. Fa izay manana ny fanahy masina, izay manaiky ho tarian'ny fanahy masina, izay manana ny sain'i Kristy, izany irery ihany no afaka ahafantatra ny zava-panahy eo amin'Andriamanitra, ahatakatra ny asan'Andriamanitra. Koa mampianatra atsika ny zavatra rehetra ny fanahy masina ry havana. Izany loha hevitra izay nobanjintsika. Mandraka ankehitriny dia mampianatra atsika ny fanahy masina, mitarika atsika ny fanahy masina, koa 𝗥𝗘𝗘𝗘𝗧 ny fitarihan'ny fanahy masina, maneke hitoeran'ny fanahy masina, dia ahafantatra ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy Kristy isika. N'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia matsiaro tsy tanteraka isika, koa araka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masinao, misaotra anao izahay fa nampahafantarinao ny sitraponao. Mitoera mandrakariva atao aminay, hanananay ilay fanahy ny fahendrena sy ny fanahy fanazavan-tsaina, mba ho tsapanay fa ninonina olona miseho aminay dia eo akaikinay isan'andro ianao, mampianatra anay, manoro anay ary mananatra ihany koa. Azahoanay ilay fiainana mandrakizay. Ifonanay kosa ny tsy fantanterahanay, ny tsy fanarahanay ny sitraponao sy ny didinao. Tompo,
Mampianara anay hitandrina ny sitraponao, omeo anay mandrakariva ilay fanahinao masina, anananay fatahorana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo aoka hitsangana isika andray ny teny famelan-kelo ka omeny tompo ho antsika. Izao no lazainy Jehova, tsy vola tsy arena no nivarotana anareo, ka tsy vola tsy arena koa no hanavotana anareo. Fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, koa izany no ampaharetako famindrapo ho anareo. Izany fitiavan'Andriamanitra izany dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa voavela sy voafafa avokoa ny eloka ireo rehetra noho ny anarany masina. Aleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka fiangonana. Fanatanterana ny fanatitra ataontsika ny hira 2:700. Alohan'ny tanterahany afaka mipetraka tsika tompoko. Alohan'ny hitsanganan'ny STK dia asiana hira malefaka.
Ry Tompo Andriamanitra eo, tsy mitsahatra miantso ny anaranao izay manome voninahitra anao. Mankasitraka indrindra ny fotoana tahaka izao. Mbola ahafahanay midera mankalaza manome voninahitra anao. Nomenao vavy izay afaka hihira ho anao. Nomenao sofiny izay andreny fahatsaranao. Fanay masonao atrevo feno izay ary tolory saina. Mba tena hifantoka amin'izao antsakira fiderana ataonay izao. Ny voninahitra teo anao ireriany. Indreo ny vahoakanao Tompo, ataovy tena mahatsiaro io tena tafahoana aminao. Ary dia navoatoko ianao fanay masina. Amelombelona indray izay fanantenana misy ao anatin'ny tsirairay avy. Atrevo feno izao fotoana izao voninahitra ny anaranao ireriany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nanonana sy hanaovana izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabanareo ry havana. Ny sampana tanora kristianina izay misy ny rantsana antsan'ny 10 alin-dahy. Ny fanahy masina ry havana dia iray ihany. Fa ny asany no maro. Araka izay toriteny renesika teo dia mampianatra izy ho an'izay teo ampianariny, izay manaiko ampianariny. Mitady-dalana ihany koa izy mba tsy hahatonga antsika hivilivily, hiraparapany anaty maizina, fa hitondra antsika amin'ny lalam-pahazavana. Hahatonga antsika ihany koa hahandray izany fampianarana izany hiainantsika sy hivelomantsika. Mangata mandrakarivo izany fanahy masina izany hitoetra ao anatintsika ry havana. Satria dia ny Tompo antsika maimaim-poana izany. Hira roa avy hatrany ry havana no tanterahany sanantsika. Ny hira voalohany ry fanahy eo. Ny hira faharoa mba hirao ny fanahy ao amin'ny firana FFPM 7:300. Fana
Sampanao anatinao ao ve ry havana fa efa tonga izany fanahy masina izany. Nandritry ny andro maromaro tsika notoriana sy nampianarina izany fanahy masina, ny fisiany fanahy masina izany, samy mandihy ny tena ry havana. Enao anatinao ve fa efa nandray izany fanahy masina izany ianao? Ary raha nandray fanahy masina ianao, ataonao inona? Nitarika anao anao ny asa fanompoana ve? Sa noentinao nanao izay tianao atao? Jesosy Kristy ry havana nefa dia naniraka mandehana mitory ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Firifiry tamin'ny manodidina anao ry havana mba vitanao nitory taminy. Fa raha misy ray mibebaka, fifaliana any an-danitra any. Firy nefa voataonanao anantona an Jesosy. Saia mijoro vavolombelona ry havana. Aza menatra fa ny fanano ao anatinao an'olon-tsainanao, ampianatra anao ary dia ampaherenao amin'izany asany rany tompo anao izany. Hira roa avy hatrany a. Hira fahatelo, ny fanahy masina efa tonga. Ao amin'ny firana FFPM 7:70. Ny hira fahaefatra, o ry fanahy ray ao ambony, firana FFPM ihany 5:80. Ni fanai masine
rehefa feno fanahy masina ianao a dia manana toky. Tadidinao avokoa ireo fampanantenana men Jesosy. Lavitry ny tahotra sy ny tebiteby ianao. Ary dia tsy andao anao izany fanahy masina izany rehefa izany fahatokiana izany no mitoetra ao anatinao. Satria hoy ny Tompo hoe tsisy maharombaka izay eo am-pelantanako. Rehefa mandray izany fanahy masina izany tsika ry havana, dia tena hoe tafatoetra. Tafatoetra eo amin'i Jesosy Kristy. Tadidio tsara ry havana fa rehefa niakatra tany an-drano tsy Jesosy dia le alahelo lasa nisolo fifaliana ho an'ireo mpianatra. Ary tsy vitany hoe faly fotsiny izy, fa nandeha nankalaza an'Andriamanitra. Namita izay iraka nampandrahan Jesosy. Dia tahaka izany koa tsika ry havana. Rehefa nandray ny fanahy masina, dia aza misalasala intsony. Angatao izay tianao ny Tompo fa omeko anao izany. Mangatà dia omena, mandondona dia ho voaina, mitadiava dia ahita. Teny omeny ny Jesosy Kristy izany ry havana. Tsy miverina foana any aminy izany teny izany, raha tsy mahatanteraka izay nampandrahany azy. Tsisy matiantoka ry havana. Mbola tsisy matiantoka izany nandray fanahy masina izany. Ary dia sahy ry havana. Sahy manambary izany. Ary aza vela andalo fotsiny fotoana fahavelomana fanaovy ny asan'ny Tompo. Ny hira fahadimy sy fahaenina, feno tokony fanahy. Einjao mamelombelona. Melohan'izany anefa ry havana. Jesosy Kristy nandatsaka ny fanahy masina name izany maimaim-pona ho antsika ihany koa. Manana fanomezana omena ihany koa izay sampana tanora. Anao kilalao kely vetivety tsika, misy fanontaniana anankiroa, dia izay matsanga tanana voalohany tazako ety nomena n'ilay fanomezana. Raha tena nanaraka tsara ary ianao, inona ilay titran'ilay hira voalohany indrindra teo? Manatony eto Tompoko azafady. Le tinona nangatanana voalohany le atao aloha azafady Tompoko. Marina ry fanahy eo, tsy fanomezana ho aloha. Raha tena nifantoka tokoa ianareo, izay mamarina n'ity fanontaniana ity dia manangan-tanana, izay hitako voalohany manangan-tanana no tondroko. Inona ny loha-hevitrintsika tamin'ity andro androany ity? Any mpitarika tsy manangan-tanana ka. Ie, no manao volomparasy io, manatona ity Tompoko azafady. Ny fanahy masina mampianatra ny zavatra rehetra marina. Makasitraka indrindra Tompoko, voninahitra aman'Andriamanitra irery ihany. Filho do que me falai,
misaotra ny tompo isika ry havana ny amin'ny androany a ny raha pitso a miaraka amin'ny sampana dorcas isika amin'ny enora riva tahaka izao ihany a mibanjina indray ny loha hevitra manao hoe ny fanahy masina no mampiray ny mino andeha hitsangana handray ny tsodrano raha so mifinonona ny tsodrano izay tonona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo hita ianareo any Jehovah ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka hamindra fo aminareo hanandratra ny tavany aminareo Jehovah ka hanome anareo ny fiadanana amen petraka isika mivavaka mangina ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen raha soa antsika rehetra ry havana